Matio 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema fandrao manao tsinitsiny na dia ny iray asa amin'ireny madinika ireny ianarana. Izay no afatry ny tompo ho antsika ny riavana. Sambatra ianao madinika, sambatra ianao madinika, samy afatra na sambatra ianao madinika naolo satria miary anao manoka Jesosy. Rehefa mijery vaovao dia ireny vizany no mijery vaovao fa totrany eo ihany ny feo. Dia misy kajomola mitaraina maro anisa ihany izy taisiny amin'ny zavatra iaina fahoriana zakaina amin'izao fotoana izao. Teny amin'ny fitondrana hoe mba jereo zahay jereo izay madinika dia maheno an'izany ngamba. Dia ho zahay hoy ny fanahy masina hoe sambatra ianao madinika, sambatra ianao madinika, fa miainy ianao manoka Jesosy. Dia raha jerentsika hoe iza no atao hoe madinika zany, iza no atao hoe madinika. Jerentsika ilay texte anankitelo moa jerentsika foidefoy ilay texte anankitelo satria misy karazana madinika anankitelo ao amin'ny texte ary misy karazana madinika mazava be. Ary mazava be ohatran'izany koa ny hoe fiain'ny tompo an'izany madinika izany arak'izay lazaina teo am-piandohana. Ohabolana 12. Ohabolana 12. Madinika risahana voalohany aniry avy amin'ny ohabolana 12 dia ny zanaka naterantsika, ny zanaka naterantsika. Hoy no ohabolana 12 andininy fahenina izay tena fantatsika tsara ny anaran'i Jesosy. Zaho amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Le madinika resany itao zaza nateraky ny kibontsika madinika. Ary ao ny fiain'ny tompo azy, fiain'ny tompo azy amin'ny alalan'ny ray aman-dreny miteraka azy dia atonga didina hoe zaza amin'ny lalana tokony aleha no zaza. Ka rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Zaza baiko zany. Misy an'izay hoe Suzanne Wesley. Suzanne Wesley mamany Charles sy John Wesley. Anarana mitsoalajoaza eo miselatra ny kristianisme. Suzanne Wesley nitaiza any Charles sy John Wesley ary nanana zanaka 5 afo tamin'ny vatany. 7 zany izany rairay tsy ho fahafolom-bena izy ny amin'ny taizany zanaka, taizany madinika nytony ho an'ny tonga avao ka hoe nampizarany ampozanako amin'izay lalana tokony aleha. Ary tena tamin'ny 17 nisy voanatiny songatana tsy taoviny ankonana ihany fa teo tantaran'ny kristianisme. Voalohany indrindra moa izy misy 7 nitorohevitra ny fitsorona fahafolom-bena miny. Filao izy, filao sitrapony zanakao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsotraka izany fa ny zaza vao kely iny no mora zarina
kozy izy fizanona isle ampianariny vavaka izy raha vao mahany fatelo aza menazy sy angatana familo azy trano anao sakrifisy fa ilay sy zavatra rehetra mahasoa sy mampandozo fa efatra izy zany izy rarao mazava lanja io fiaina zanaka fadimy misy izany izy aza faizina zaza rehefa nanota na nanodira ka vetrany izy dia folo sy mitevaka aza faizina izy ary aza vaozy tsy faizina ianao satria tonga dia ny folo fahenina félicité izy encourageo izy agasitrao izy rehefa nanatanteraka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ary fara avy ampoara andraikitsika rehetra sy zavatra manantenanao amin'ny zanakao mipromesa ataonao amin'ny zanakao aza vela izy tsy tanteraka zay izy sy ny fitsorona favobe natao sy izany misy adiny fiteny hoe filao eo amin'ny poany voalohany filao ny sikapony zanakao mpanaraka sikapon'Andriamanitra ary faizo sy zavatra rehetra manana endrika lehibe zay rehefa marinana zay zany le hoe Jesosy miay manokana madinika isika ray mandray miteraka no asaina mia an'izany madinika ny tompo zany ozy izy le philosophe anankiray façonnons d'abord nos habitudes façonnons d'abord nos habitudes puis nos habitudes nous façonnons zay lazany obolana 22:6 tsika ray aman-dreny no façonné ny habitude any zanakitsika aveo le habitude façonné any zanakitsika anana toenana araka n'Andriamanitra ary zava-dehibe zany amin'ny ankapobeny-javatra fa zava-dehibe zany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria miazakazaka fivoaran-javatra tsy fankatoana makaiza na makaiza zao tontolo zao any reny tsy arako mihitsy makaiza sy makaiza zany fivoarana fiainantsika zany fa rehefa hoe zany amin'alana tokony alehan'ny zaza dia tsy miala amin'izay izy ninona zavatra setray vatika any amin'ny Matthieu sikana le teny ty hoe mitandrema fandao manao tsinitsina na dia ny iray azy amin'ireny madinika ireny aingana aloha teny Jesosy izy ndray ala le madinika tena hoe aliny Jesosy manokana eto dia mifanakaiky amin'le olona mitaraina ny journal télévision le olona tena tsara fatirana fa raha zay ny angana hoe azo tanina le izy le madinika amin'izany fatirana io fa ny ankapobeny-javatra le olona mahantra le olona tsotsotra le olona tsy mbaty sehoseho satria tsy manana sehoseho le olona kely fianarana le olona tsotroka le tapiripiro manitra tena zany fa rehefa jerena koa ny soratra masina le hoe zaza madinika dia le olona tsy mivatravatra le olona tsy mitombo teny fantatra le olona araka ny itiavan'i Jesosy azy manahaka ny toetra ny zazakely le olona miavaka la toetra hafa koa zay amin'ny fahatsoa zany le madinika ao zany fahatrana koa le fahatrana le mpanary le tsy fianarana sy ny karaza dia matetika olona
ataon'ny fiarahamonina akely ozy izy teso ozy izy teso tandry fandomanao tsinitsiny na dia ny iray azy amin'ireny madinikely enao leafana mety ao anatin'izany sokajy matsiary madinika zany zany vaovao mahafara tsy ianao manokana ny tony madinika ianao manokana ny tony tianao manokana ny tony ary mampitandry izy an'zy rehetra tady amin'ny tsinitsiny fa inona moa le hoe mitandrema fa manao tsinitsiny tsy dia hita sa hoe divaina zavina rehefa manao tsinitsina dia le hoe méprisé manao tsinitsina méprisé manao tsinitsiny amin'ny fijery manao tsinitsiny amin'ny fihetsika mampalahelo rehefa rehefa mare olona miteny tsy fa pastera fa raha voolona manakatao am-piangonana dia ezaka izany atao izay namana namana fa raha voolona mavomavo zany tsy tanony resaka zay aza manao tsinitsiny na dia ny iray azy amin'ireo madinika aza manao tsinitsiny amin'ny fiteny mandratra mahavariana reha ary tsy mampino raha tsy ray aman-dreny ny teny matetika moa madama tonga ambirao pastera eto ambavaka fa vadiko tena tiany zany ny raha mise zany tena tiany zany tena hoe vetao an'izany tia hanampy azy izy mba ho tafika izy any fianarana vadiko izy izy tena hoe rehetra le mesazy fa rehefa tonga ny antrano izy tsy maintsy mampianatra azy zany tsy mamela azy zany tonga hoe raha zany mampianatra azy fa zay misao irisana le dada le vadiko izy izy tena tsy manana pasiensy tanta vao diso kely le zazy nefa le exercice sarotra be dia tena hoe triste tsy manana pasiensy tonga ao ampiasana tonga otrano ny vadiko izy vao mamony varavaran-trano dia efa mirokoditra ny zanako asa manao tsinitsiny na dia iray azy amin'ireo madinika ireo zay resaka asa manao tsinitsiny asa méprisé ary jesosy rehefa miteny asa tsy miteny izy aza manao tsinitsiny madinika amin'ny akapobenjavatra fa raisy ny tsirairay raisy ny tsirairay madinika asa manao tsinitsiny na dia ny iray azy ao zany ianao amin'ny ankonanao le avana an'io atombotsika ho any sotia va atomboka amin'ny ankono aza manao tsinitsiny ny fantoko aza manao tsinitsiny ny zanako aza manao tsinitsiny ny ray aman-dreny zay no tenintsika tany amin'ny hoe sambatra ianao raha madinika satria miaino manokana Jesosy ary aminao zao ny afatra mandola mbanao tsinitsiny ary Jesosy afaka tsy miteny fotsiny hoe aza manao tsinitsiny na dia ray azy fa mazava ny teny lazaiko aminareo ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva mitava miraiko zay mitava ianao madinikio ianao matsiary madinikio zay atao sambatra ianao raha madinika satria mbarany Jesosy manana anjely ianao any an-danitra fampianarana Jesosy tamin'izany fotoana zany zany fa tena hoe miraisina Jesosy tanteraka hoe madinika dia manana anjely any an-danitra eo anatrehany tavana raha ina dika zany hoe eo an-tavana ray le anjelinao madinika io mahita ray mandrakariva ary mirainao any an-danitra mahitanao ary mirainao mahitanao dia maneraka ny anjelinao izy teny nda ampahirizo io zanaka asa zay fiain'ny mpitondra fanjakananao madinika fa tsy zany ny zava-dehibe fa
teny isan'andro anaty fahoriana ampahireza anao. Zany masambatra anao raha matsiaro madinika anao. Mazava be hoe ny afatry ny soratra masina hoe tena misy reo anjely reo tsy tokony ivavahana reo anjely reo tsy tokony omenonahitra tahaka an'Andriamanitra reo anjely reo fa tena misy. Ary zany indreny efa nitenena ny mpanao salama any amin'ny salama 34 izay fantatsika tsara hoe ny anjely Jehova dia mitomby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Mino izany ve? Sambatra no raha madinika avy eo. Sambatra no raha madinika. Satria anatin'izany fahatsemban-tena madinika izany no mpahatseka ny fanahy-masina anao. Okey, madinika ianao ety an-tany. Madinika ianao ny fianakavianao. Fa manana anjely ianao eo akaikin'olona ianao. Any an-danitra, ary sambatra. Ny madinika fahatelo farany dia ao amin'ny epistily ny soratany Jaona. Amin'ny epistily soratany Jaona voalohany toko faharoa. Anaka zany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hahitanareo anaka. Io dia karazana madinika fahatelo. Tsara mandrakariva ny mandeha mijery antika teny second. Io amin'ilay hoe anaka mety ny fandikan'ny second ilay teny grika hoe mes petits enfants. Mes petits enfants. C'est les madinika izany. Les zandry zanaka malala ny apôstôly Jaona izany. Les zandry krian'i Jesosy. Izay no resany. Anaka zany zavatra no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay maro. Inona vaovao mahafaly? Manana solovava efa madinika. Zavatra tena manahira no fiarahamonina aho dia miala ny tribunal. Tena manahira. Ary sorana ny tompo tato amin'ny spécifique aho. Hoe 2004 tsy tadidiko farafaela 2005-2004 izay azy diso nanangana izany hoe consultation juridique gratuite zany. Mba hanomezany mpitsara ato, hanomezany avokato sy ny mpahay lalana ato hoe tolana tsy misotoerana ny avokato tanàna any koa izy hoe zao position du problème. Azo mitolana, azo saraina aminao. Vaovao mahafaly eto dia hoe raha misy manota dia manana solovava amiray isika zanaka. Ina tena dikan'izany. Ka mieritreritra izay ny vaovao mahafaly. Miraintsika dia masy. Miraintsika dia tanteraka. Ary satria tanteraka izy miavaka, satria izy parfait. Dia tianko ianao zany no parfait. Zava-be zany. Izy mpitolo teny anankiray hoe tiany ianao parfait amin'ny perfection absolue. Fa zao mafitiavana azy. Tiany ianao ho tanteraka, tiany ianao ho masina satria masina izy. Fatany tsara nefa ny nevinao, fatany fa vovoka ny nevinao. Dia malaky lavo ianao. Iny vaovao mahafaly. Ozy izy ny apôstôly Jaona hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika. Raha misy manota, vao manota ianao tonga avy any Jesosy eo akaikinao. Tonga avy any Jesosy eo akaikinao. Aniny tsotra misolovava ety an-tany. Tantanao an-tsara aloha namono ianao sa tsy namono. Rehefa tsy namono ianao dia tsy namono. Ny olona zany efa tsy
miaronao hoe zao hoe mivananao tsy ampakananao zany fa ny Jesosy zany ema ny Jesosy raha vao manoka isika tonga izy solovavantena nanotena tsy zany problema nanotena fa za solovavanao mangataka aminao iaika mangataka aminao iaika raisa ary mangataka aminao afao amin'izany heliko zany zany solovava tonga hiaranao madinika tolona ary efa avy ny devoliam-paka io pastera io dekôlona io zao avy ny devoliam-paka dia teny Jesosy avitra amin'ny helikao notany io efa teo mikontoko teo tazo zany vaovao mahafana zany vaovao tsy manambara rehefa avy ny devoliam-paka teny amin'ny devoly Jesosy efa nayo avy ny devoliam-paka fonambiray ary miarontsika io natrimoray Jesosy zany sika madinika zany sika zany sanaka malala ny apôstôly Jaona zany sika sanaka Andriamanitra raintsika mazava ny afatra ny maro sambatrenao madinika eno zanaky ny rainao sy ny renao sambatrenao madinika ary kilikily fiorano